azadinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Soca vitre en Outapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soca vitre en Outapénac, 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée habilitée par l'État, diplôme Bac+2 à Bac+5. Yarrive Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produit de grande marque, premier choix et première qualité. Yarrive Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Fiana bidoavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Tadidio fa misy ny garantie ce service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier, Soca vitre, Yarrive Center, GSI, université habilitée par l'État, Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Tambazana vola hatramin'ny iray tapitrisa ariary isaky ny mpifidy vaventy tsy fahafahan'ny seni manasazy an'ireo rehetra mandika lalàna mialohan'ny fividianana. Tsy mbola nisy fividianana tahaka ity moa ny mpandinika politika maro ankehitriny. Mpisafiritaka ny tontolo politika eto amin'ny firenena no niady ankafetsena manodidina izany. Haina ho faty ny orinasa ampitanterana anabakabaka malagasy ary Madagasikara. Nianatra amin'ny 70% ny tsenan'ny Arimary nanivon'ny mpikarakara sidina na anatiny na iraisam-pirenena hatramin'ny sin'ny fifanana teo amin'ny fitaterana anabakabaka. Hatreto mahatratra amin'ny 15 tapitrisa $, ny faty antoky ny orinasa. Herintaona katroka teo aoriany ny nanondranan'i Madagasikara vokatra eo amin'ny tsenan'ny AGOA. Folo ihany ny orinasa manondrana entana ny Amerika hatreto. Tsy afa-miany ireo orinasa hafa tokony hitramin'izany sehatra izany noho ny tsy fahamarina toeran'ny raharaha politika sy ara-toe-karena eto amin'ny firenena. Hanomboka ny 12 Desambra izao hatramin'ny 7 Janoary 2022 ny tsenan'ny Noely samy voaisy tsena eo amin'ny esplanade Analakely. Tsy mbola mahalala na inona ary mbola miayay momba izany ny mpivarotra. Maresaka iraisam-pirenena any Venezuela nahazo ny maro anisa tao amin'ny parlemanta ny atoko mpanohitra. Mahazo vahana indray ireo islamista mahery fihetsika mikasambotso fanjakana iray manontolo any Libia. Ny andindindin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Manatona ny matianina arahio amin'ireo fitaovana maro fampiasa andavanandro indray ny tokantranonao miaraka ny magasin Sharp tsara lalàna. Misy ilaina rehetra toy ny petite électroménager, mixeur, cafetière, bouilloire, plaque chauffante, rice cooker, cocotte minute sy ny maro isan-karazany mitondra ny marika avo lenta Sevrin sy Sharp. Tsy adinoina ihany koa ny four na micro-ondes amin'izay habeany arak'izay ilainao. Eo ihany koa ireo karazana machine à laver manampy anao amin'ny fanamorana fiainana andavanandro, réfrigérateur Sharp amin'ny endriny maro samihafa ary koa ny congélateur Sharp arak'izay safidinao. Ary indrindra ny home cinéma manaraka tsara ny teknôlôjia avo lenta. Azadinoina fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier.
GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed, GSI Bypass, diplôme Bac+2 à Bac+5. Inscription ouverte au GSI Antannarin, GSI Analakil, GSI Itaus, GSI Bypass, GSI Amoudflau. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Stand disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yarif Center. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom 1 de Tapenac, Socavitre, très sincèrement à votre service. Merci chérie pour ce cadeau. Merci pour ce magnifique cadeau. Merci mon amour pour cette splendide fourchette. Avec les bouquets Canal+, offrez-vous un cadeau qui vous fera vraiment plaisir. Retrouvez en exclusivité le meilleur du cinéma pour toute la famille. Et de grandes aventures sur Télétoon+, rien que pour les enfants. Vibrez d'émotion devant les séries sensationnelles de Novelas TV. Sans oublier les plus grands rendez-vous sportifs comme le Boxing Day. Et cette année encore, les abonnés sont vraiment gâtés. Pour tout réabonnement avant le 24 décembre, encore plus de chaînes offertes pendant 2 semaines. Canal+. Ok, on détourne leur attention et on prend les manettes. Et comment on fait, Rouge? On improvise. Bleu, arrête, tu me piètes une cacahuète. Allez, laisse-moi faire. M&M's, le plaisir que l'on partage. Plein azafady io dia feno poreto. Oh chérie, tena ilaina tokoa ve zany? Ie. Inona ny azoko hanampiana hatramin'isia azafady? Anao réserve kely fa sao dia lanila tany teny an-dalana. Ramsia, aza manahy ianao fa ny Jovenany manana station betsaka indrindra eto Madagasikara. 20 zao nisany manerana ny nosy. Ary angaza ihany, mitsitsy sady be matanjaka amin'ny moteranao miaraka amin'ny premium Jovena izay ahafahanao mandeha lavidavitra kokoa. Soavaty e, amin'ny manaraka indray. Tsy efa niteny anao aho fa mahazo matoky tsara ny Jovena tsika. Mahazo tombony rehetra miaraka amin'ny Jovena. Jovena, le plein d'énergie. Fa manana compte épargne zany ianao? Zany tany vola ao an-trano ty risky mafana tsara. Teneno aby hoe ahoana le fomba fiarovanao azy. Alohan'ny atora, tiako daholo ny varavarana. Tiako ny varavarakely. Ianao mieritreritra hoe matory a? Tsy matory zany aho. Za manana fiarovan-tena foana matory miaraka amiko. Fantatrao fa misy ny code fitehirizam-bola? Miaraka amin'ny Microcredit Bank Madagascar, tehirizy wala 7 am-pilaminana ny volanao.
akaiky anao hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Fitaovana volenta sy tsara kalitao avokoa natolona antsika mpanjifa. Eny ireo appareil électroménager maro samihafa manamora ny fikarakarana ao an-tokantrano. Ao koa ireo fitaovana maro manampy sy mampilamina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy overanjara ianao amin'ireo karazana appareil électronique marobe mitondra ny marika avolenta avokoa ary tsy mena mitaha amin'ny hafa na amin'ny modèle na amin'ny hamafiny sy ny tanjany ary indrindra moa fa amin'ny vidiny. Tsy nandiso fanantenana anao hatramin'izay ireo machine coudre mitondra ny marika Fantadaz, Saint-Georges sy Vista izay misy modèle arak'izay fanandrify amin'ny safidinao. Atary fa misy hatrany ny garantie sy ny service après-vente. Manatona ary magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna fa vonona ny anome fahafapo anao tanteraka ny ekipa rehetra. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Makasitraka anao hatrany tompoko lasy sy tompoko vavy misafidy ny Cool TV amin'izao takariva izao miarabanao ihany koa. Tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary manasa anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafiny politika no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Raha mpitso no anomboka amin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana senatorialy izay ho tanterahana amin'ny 27 ny volana Desambra ho avy izao. Mitoy ny fitarainana ataon'ireo avy any amin'ny faritra maro momba ny teritery ataony antoko HVM amin'ireo mpifidy vaventy manerana ny nosy tsy nanome fanazavana momba ireo sazy miandry ireo tompon'andraikitra amin'ny fanaparam-pahefana mitranga izay ataon'ireo olom-panjakana maro kosa ny seni rehefa zohina tsy misy mahasamihafa azy izany ny senipta sy ny seni amin'ny izay tranga tsy fanarahan-dalàna izay zorakotondrina. Tsy mbola nisy fifidianana tahaka ity teto amin'ny firenena. Raika amin'ny 20 andro mialohan'ny fifidianana, mbola misavorovoro ary tsy ifanarahan'ny hery politika rehetra ny fomba anatanterahana izany. Ohatra iray ity efa nentinay teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny sabotsy farany teo ity. Miantso fivoriana amin'ny alalan'ny ministeran'ny antany lehibe ny faritra Anosy ary ireo mpifidy vaventy no antsoina ivory hiaraka amin'ny kandidan'ny HVM. Izany natao hoe mampiasa ny fahefam-panjakana hampandaniana ny kandidat-panjakana. Narahana taratasy enti manazava izay mety ho vokatry ny tsy fanatanterahana ny fivoriana io izany ho an'ireo tsy mandany kandidat HVM toy ny tsisy ny fanampiana, fanoloana ho PDS ary ny fanakatonanareo komina vaovao. Dikany, fandikan-dalàna mazava no ataon'ny antoko eo amin'ny fitondrana. Taka izany ihany koa ny any amin'ny faritra Sofia ary androany ny députény Port Berger tonga teny amin'ny CENI nanao ny fitarainana. Ny amin'ny fanaovan'ny piasany atitany manao presy raha tsy laza tsy ao amin'ny district mampikony lehibe district mihitsy mandrano be tanàna sy conseiller chef de région sociale directeur des cabinets mandrano mpifidy monsieur le président mba tianay mivantaka ny vahoaka malagasy ny amin'ny fiapetra RSCD. Sarotra ny raha toy izao raha nambaran'ny CENI, tsy afaka mandray fiapetra izy ary tsy hita izay tena fahaleovan-tena manoloana izany. Nanteriny filohan'ny CENI fa efa voarain'izy ireo ny fitarainana momba izay nitranga tany amin'ny faritra Anosy. Tsy misy afa-tsy fanairana sy fampatsiahivana ny lalàna na interpellation ihany no azon'ny CENI atao. Tena mandray fiapetra zay satria zay zao nahita nresahanareo moa no nahita ny lizy voalohany nareo mpanao gazety dia tonga teto aminay tokoa le taratasy zay nataon'ny chef de région ny Anosy dia nandray fiapetra zay par rapport amin'izay zavatra araka ny lazain'ny lalàna dia ny interpellenay izy zany efa andeha rehefa avy eo ny taratasy mikasika an'izay zavatra zay. Zay. Tokony ahoana fipetraka le sazy hoe anatin'le ataon'ny CENI ohatra ahoana fandehan'le interpellena aloha le olona satria zay ny voalazan'le lalàna mifehan'ny CENI dia interpellentsika aloha le izy dia ho hitatsika eo rehefa avy eo ny suiten'le zavatra rehetrarehetra zay aloha zany. Rafitra tsy afaka manao na inona na inona fa mitazapotsiny izay ataon'ny mpanao politika izany hatreto ity rafitra pikarakara fifidianana ity. Tsy tery sy tsindry tahaka izany ihany no miainga ankehitriny fa hatramin'ny resabola any tasy ohatra rehefa hovidian'ny HVM avokoa ny mpifidy vaventy rehetra ary hovidiana ray tapisary ary tsirairay izany.
Fanaovana tsinotsininareo mpifidy vaventy kosa no andraisan'ny ao amin'ny antoko politika malagasy miara-maingana toe-javatra toy izao. Tambazana vola ireo mpifidy vaventy, rehefa tsy mandray dia ampitahorina. Ireo olom-boafidy zany izay safidy ny olona dia raisina ho toy ny ampondra sanatin'izany. Ka ny ampondra hono tsy mihetsika mihitsy raha tsy misy karoty aloha, tambatambazana karoty, ery aloha ery dia iny no enjehiny. Iny zany ilay antsoina hoe vola, tambatambazana vola, raviravizana vola, dia iny ilay ampondra fa mihetsika. Mitovy amin'izany ny fandraisan'ilay candidat izay mitondro tena ho natolotry ny fanjakana, fona fanjakana. Fa tsy afotsiny ihany ka ireo izay ampondra tsy mety mihetsika amin'izay dia kapohana, ampitahorina. Inona moa ilay hoe fampitahorana dia ny hoe raha tsy mifidy anay ianareo dia ho avelana io faralahan-jazo eo tsy isy amin'ny ianareo subvention. Voizin'ny antoko-panjakana izany izao ny resa-bola, ary tsy misy afa-tsy ny antoko-panjakana no eno ankehitriny fa manao izany. Mampametra-panontaniana izany ve no isisihana anaovana ny birao-pandatsaham-bato iraisaky ny commune mba ahafahana mahita avy hatrany hoe iza ny commune nanaiky novidiana dia iza ny tsy nanaiky hovidiana aorian'ny fanisam-bato. Vola avy aiza ireo arangaranga ireo? Vola madio ve sa alatra avy amin'ny kitapom-bola-panjakana sa volan'ny bois de rose? Fifandrofian-javatra ve tsy andanian'ireo milaza fa manana ny maro anisa ao amin'ny anteny mera-pirenena ny lalàna momba ny bois de rose mba ahafahana manohy ny trafika sy ny afera ampiasaina amin'ny raharaha tahaka izao? Mbola iaraka amin'ny zora-kotondriana hatrany isika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nafana ny adi-hevitra teny anivon'ny birao seni momba ireo mpikambana tsy maharitra ao anatin'ity rafitra ity androany. Tsy misy ny teti-bola natokana ho tambo-karaman'ireo solon-tena ny antoko politika. Raha ny fanazavany seni dia tsy tafiditra ao anatin'ny lalàna mifeny seni ny momba ny tokony hanomezana tambo-karama ireo solon-tena tsy maharitra ireo. Mbola niverina ihany koa ny ahiahin'ireo antoko politika momba ireo birao fandatsaham-bato. Fanadihadiana. Nametra-panontaniana ireo antoko politika androany momba ireo solon-tena ny antoko politika izay andrafitra ny mpikambana tsy maharitra ny seni ireo nandritra ny fifampiresahana eo amin'ny seni sy ny solon-tena ny antoko politika androany. Ohatrany ahoana fomba fiasan'ny formation en permanence mba ahafantarana hoe miretraité ade mangarara tokoa ve le zavatra misy an'ilay momba ny fanatsaha-bato au niveau district. Mbola tsy tonga ty aminay hatramin'izao firmarina ny bureau niveau dia aizamby izy ireo manerana ny district manerana Madagasikara. Izay zany mba tiana ho fantatra tsy haiko mety ho suzena fa ny fantanina hoe anefa koa izy sao dia vaovavany any nefa kelikely misaorana. Tsy misy tampikarama ho an'ireo mpikambana tsy maharitra ao amin'ny seni. 30 eo no solon-tena ny antoko politika no mpikambana tsy maharitra ao anatin'ity rafitra ity. Iray avy amin'ireo rehetra nandrotsaka kandida senatera manerana ny nosy. Tsy faritra ao anatin'ny lalàna ny pitsopitsony rehetra momba ireo solon-tena tsy maharitra ireo raha ny nambaran'ny seni androany, indrindra ny resaka ara-bola. Ahoana izy tsika ny fomba fiasa araka teny atao hoe mpikambana feny ao anatin'ny fivoriam-bena ny assemblée générale ny seni ny mpikambana tsy maharitra izay misolon-tena n'ireo candidat. Izany zany dia isaky ny misy fivoriam-be ataon'ny seni dia tsy maintsy ho atsony ny filohan'ny seni satria izay voalazan'ny lalàna sady namafisina ao anatin'ny fitsipika anatiny seni raha teo hoe ny fivoriam-bea dia atsony ny filohan'ny seni. Afaka ampidirina ao anaty lalàna ny tampikarama ho an'ireo solon-tena tsy maharitra ao amin'ny seni ireo raha ny fanazavan'ny filoha Hery Rakotomanana. Raha ny zava-misy manomboka rahampitso no andraisana ireo solon-tena tsy maharitra ireo eny anivon'ny seni. Androany kosa no natolotra ireo solon-tena ny antoko politika ireo ny modelin'ny bilta tokana ampiasaina mandritra ity fifidianana senatorialy ity. Amaranantsika izay vaovao politika izay tokony ho tohizana ny ezaka tamin'ny fampiavana-pirenena raha nambaran'ny FFKM tamin'ny alalan'ny fanambarana an-tsoratra androany. Ametraka tanjona ao anatin'ny 4 taona ny FFKM amin'izay fanohizana ny fampiavana-pirenena izay. Isan'izany ny famelomana ny sapana ekumenika mba ahafahany miasa. Eo ihany koa ny tanjona amin'ny fananana fiarahamonina mirindra sy toe-karena miaron-doha ary ny fanentanana ny vahoaka malagasy isaparitra sy any fotony mba handray andraikitra amin'ny fanatanterahana ny viana no marian'ny FFKM fa tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy.
eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray fifamoivoizana anabakabaka mienatra amin'ny 700 isanjato ny tsenany Hermad eny anivon'ny mpikarakara sidina anatiny na iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ainao fatiny orinasa mpitaterana anabakabaka malagasy Air Madagascar raha ny zava-misy ankehitriny hatreto manodidina ny 500 tapitrisa dolara ny fatiantoky ny orinasa tsy mifanaraka amin'ny tsena ny ankamaroan'ireo fiaramanidina ananan'ny Hermad izay mandany solika no kely aina fanadihadiana iarana amin'ny Feizour Rafaly. Tsy afaka miatrika fifananana intsony Air Madagascar ankehitriny. Lasa ny kompani mpitaterana tsy miankina iray amin'izao fotoana izao ny 700 isanjato ny mpanjifa. Fiaramanidina maro no hajanona tsy asa nefa tsy maintsy andoavam-bola ny fanofana azy. Ny fiaramanidina ATR 42500 izay tsy maintsy andoavana 5,4 alina dolara isam-bolana. Ny fiaramanidina 737-800 izay atao fiandry hofaina 3 dolara. Ny fiaramanidina A340 hofaina 5,3 dolara ary ny ATR 72-600 andoavana 7,1 dolara. Vokatra izany vola manodidina 5,10 tapitrisa dolara no very amin'ny orinasa Hermad. Raha ny fanazavana, olana ny tsy fanomezan-danja ny teknisianina malagasy sy ny tsy fifampitokisan'ny mpitondra sy ny mpiasa. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ilaina ve sa tsy ilaina Air Madagascar? Zay zany ny fanontaniana mipetraka amintsika miteny izao. Hatreto nefa ny zavatra hita rehefa tonga zao ty tale général vazaha frantsay canadien ty dia le zavatra nomariana nandritra nyreny hetsika natao reny daoly ihany ireo zavatra mariana ireo. Isika ve zany tsy maintsy andry teratany vahiny iteny hoe tsy mety vao hiaiky fa tsy mety. Dia efa hitanao ny fahasahiranana mianjady satria amin'izao fotoana izao miteny aminao fa be da be ny olona mbola atsasaka-karama nefa izao tsika efa le firy ny volana janoary mbola atsasaka ny karama ny raisina. Zany hoe efa sahirana dia sahirana ary tsy ao anatiny intsony ny atao hoe ICH na hoe IATA clearing house, zany hoe chambre de compensation en IATA Air Madagascar amintsika miteny izao. Noho n'inona satria tsy solvable. Zany hoe tsy manana intsony zany le toe-bola afana fandrara amin'ireo kompania hafa izay membre ny IATA. Ankoatran'izay ihany koa nefa ny mbola manao ny atao hoe open sky ihany ny fanjakana malagasy. Zany hoe mamela an'ireo mpitatitra rehetra izay te hifandrara amin'ny Madagasikara ho avy aty Madagasikara. Ny zavatra misy nefa ny tsy maintsy ho faty na tiana na tsy tiana amin'ny kompania nasionala. Etsakilan'izay, tsy misy afa-tsy ny 300 isanjato ny tsena sisa no an'ny Air Madagascar amin'izao fotoana izao raha toa ka hatrany amin'ny 5,20 isanjato zany teo aloha ho an'ny sidina anatiny sy ivelany. Mirona amin'ny fikatonana tanteraka ny kompania Air Madagascar raha ny zava-misy ankehitriny. Manoloana ny fahavoazan'ny Hermad, mihazakazaka mandrobaka ny tsena eto avokoa ireo kompania vahiny, anisan'izany ny Air Seychelles izay manome tolotra moramora kokoa, ny Emirates sy ny Turkish Airlines izay ho avy amin'ny faran'ny taona, ny Turkish Airlines izay isan'ireo kompania manana toeram-pivezivezena be indrindra maneran-tany. Ary mare ihany koa fa manomboka amin'ny volana mars 2016 dia ho avy Emirates. Fatary fa amin'izao fotoana izao vao Air Seychelles aza no miditra eto amin'ny tsena malagasy. Air Seychelles nge miara-miasa amin'ny Etihad. Zay mila fantaritsika nisy fotoana Air Seychelles maty dia nalain'ny Etihad. Dia amin'izao fotoana izao efa 5,10 isanjato ny tsena makany Europa aleon'ny olona mandeha manao Tana Seychelles Paris noho n'ino noho ny sarany mora zay ataon'ny mpifaninana. Air Seychelles nefa niresantsika amin'izay miaraka amin'ny Etihad, mbola ho avy Turkish Airlines, ho avy Emirates, sady miteny hoe maty Air Madagascar. Eo mbola amerenako an'ilay fanontaniana hoe ilaina ve Air Madagascar sa tsy ilaina? Tsy misy afa-tsy ny mihazo an'i Djibouti, Moroni, Paris, Marseille, Maurice, Seychelles no zotry ny sidin'ny Air Madagascar ankehitriny. Foana kosa ny zotra makany Johannesburg sy Asia. Araka ny fanadihadiana nataonay, midona amin'ireo lehibe izay zatra ny fomba fitantanana izay efa nambotry ny Hermad hatramin'izay ny tale général nyity kompania ity, ary maro ny fepetra anarenana ny Hermad izay narosiny no tsy misy tohiny rehefa efa saika ametra-pialana ity teratany kanadiana ity.
Mikasika ny fanondranana eo amin'ny lalam-barotra Agoa kosa indray hatramin'ny volana Jona, tsy mbola tafaverina tanteraka ny adirin'ny famokarana raha ampitahena amin'ny tamin'ny taona 2024. Tsy maharaka ihany koa ny famokarana mitaha amin'ny tinady any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny fahanamoran'ny fanjakana ny fahazona mindram-bola eny amin'ireo banky tsy miankina no vahaolana andrasan'ny mpandrara-madinika sy salatsalany. Mbola resaka ambony latabatra nefa hatreto ny fiarah-miasany tsy miankina amin'ny fanjakana. Fanadihadiana. Orinasa malagasy afakaba iray miantsehatra ny lalam-barotra Agoa no hitondrananao ato anatin'ity fanadihadiana ity. Orinasa madinika raha nambarany mpitantana izany ary mampiasa olona eo amin'ny 300 eo mamokatra itony akanjo tohitena smock itony. Araka nambarany mpitantana ny orinasa, na dia tsara zany kalitaon'ny vokatra, tsy mahafeno ny filany mpanjifa ny velona ny abetsaky ny famokarana ary mila ampitomboina. Ny findramam-bola amin'ny banky tsy miankina no isan'ny vahaolana, saingy sarotra sy mila pitsopitsony maro ny fahazoana izany. Tena tokony misy kokoa hoe fiarah-miasan'ny fanjakana amin'ireo banky lehibe eto an-toeranareo hoe tokony mila jerena inona ny facilitation kokoa angambany any tokony ho jerena hoe mba hanamora mba hoe hanampiany orinasa salatsalany zany mba ahafany miainga kokoa mba manao kokoa hoe ina facilitation angambany ataoko hoe akaikikaiky indrindra kokoa noho ny hoe manao subvention. Misy betsaka ny banky ary za mahita hoe matoa misy ireo banky ohatran'ny Access Bank, microcrédit maromaro reny betsaka ny banky mpampindram-bola fa ny taux ampiasainy koa dia tena avo be dia tsy manamora ary tsy manampy an'ilay orinasa madinika na salatsalany mihitsy. Mandridina ny 20 tapitrisa ariary farafahakeliny no ilaina amin'ny fanotarana ny famokarana ao amin'ny orinasa iray, fanatsarana ireo milina, fampitomboana ireo mpiasa, isan'ireo ilana teti-bola nandritra ny fitondrana rajonary mampianina. Voaresaka matetika ny resaka fiarah-miasan'ny fanjakana no tsy miankina, saingy mijanona hatreo ambony latabatra tsy mbola ahitany mpandrara tombontsoa izany hatreto. Zay hoe misy les partenaires, manao ihany zay les partenariat, les 3P. Fa tena mbola hita hoe mbola PDB zany izaka tokony atao satria zany raha ohatra dinina zany matetika zany dia ny orinasa efa mandrosodosa tena bénéficien mahaiza tombontsoa fa le orinasa kely majinijinika regny tsy mahita lalana misy amin'io zavatra satria nahoana le izy zany matetika zany fivrina lovana izy fa tena hoe en pratique tsy hitanay misy zany le izy tsisy fiantraika direct zany amin'ny famokarana n'industrie locale le izy. Nandritra ny volana janoary hatramin'ny volana jona, antotanisa farany eo am-pelantanana mitony taly 500 sy 7,3 sy 10 tapitrisa dolara ary milanja 20 sy 300 faingo 2,50 taonina ny entam-barotra efa lasan'ny Etazonia araka ny antotanisa ny faditseranana. Mbola ahitana elanelany 2 tapitrisa dolara raha ampitahina tamin'ny 2,20 dolara tetibidin'ny fanondranana isan'ny bolana tany alohan'ny taona 2024. Tsy mbola tafaverina ihany koa hatreto ireo asa very raha nambaran'ny mpiasa amin'ny orinasa fakaba raha toa ka mandidina ny enetsy ireo niaina ny chômage teknika tamin'ny krizy ny taona 2024. Mbola eo amin'izay lafiny toe-karena izay hatrany tafiditra ao amin'ny LFI 12,4 ny fakana 2,000 ariary ho an'ireo mikarama latsaky ny 5,4 ariary. Tsy azo ekena ny fitsentsefana ny madinika tahaka izany ka sain'ny fanjakana atao amin'ny taona ho avy io izany. Hoy ny fisemare antony tsy mahafeno ny fepetra ahafana mivelona akory ny karama eto amintsika. Nanamafy kosa ny avy eo anivon'ny sampandrara momba ny hetra na ny DGI fa efa manomboka ny recensement amin'izao fotoana izao ahafana mampandohetra ireo sehatra tsy manara-dalàna. Fanadihadiana iarahana Migaëtan Jentsilavo. Manomboka ny taona 2024 ampiakarina ny hetra alohan'ny mpandraharaha indrindra ireo orinasa madinika sy salatsalany na ny PMI sy ny PME na dia ireo orinasa vao misokatra aza dia hiaran'izany avokoa. Ohatra averina ny fakana ilay hetra 2,000 ariary ho an'ireo mikarama latsaky ny 5,3 ariary na ny IRSA. Efa natao ny fanafoanana ny fakana io hetra alaina amin'ny mpiasa io tamin'ny herintaona hoy ny fisemare rehefa nampiakapeo avokoa ny hery velona rehetra saingy miverina ao anatin'ny LFI 12,4 indray izany. Araka izany mangataka ny hanafoanana tanteraka ny fakana hetra amin'ny mpiasa ny syndika eto amintsika. Antony tsy mahafeno ny fepetra ahafahana mivelona ny karama ray sy ny mpiasa. Ny fangatahana ataonay zany amin'ny syndicaliste anay aloha zany dia zao hoe tena mangataka izay ny hanafoanana tanteraka
anio fandoava-ketra ny mpiasa io satria raha jerentsika ny karama zay eto Madagasikara mbola tsy mahafeno no fepetra hoe mahavelole dia zay no mahatonga anay zany hoe aleo zany tena hofoanana tanteraka io karama zay tataova-ketra zay akany io zany satria raha jerentsika ny fiakaran'ny karama 7% 8% raha jerentsika zany amin'io ilay fiakarana zany ohatrany tsy misy fiakarana ihany fa lasa amin'le etra le izy dia zay zany manainga ny fitondram-panjakana hoe mba jereo ihany ny mpiasa malagasy manoloana zany io zavatra io. Mifanohitra amin'ny fitonjovana ny sarambabem-bahoaka sy ny fampiakarana ny hetra sy ny karazany aba samihafa raha mbola mitohy ny fitotongana ny ariary ka tsy misy famoronana asa mazava. Tsy mahita fomba hafa ahafahana mampitombo ny vola eo amin'ny kitapom-bola-panjakana ankoatra ny fitsetefana ny vahoaka madinika sy ny orinasa madinika ve ny fanjakana ho an'ny sampandrarahany hetra kosa hatreto efa misy ny fanomboana ny ezaka amin'ny velarana ny fampidiran-ketra. Recensement ny activité sy recensement contribuable zay efa eo an-dalana fanaovana an'izay recensement zay zany ny asam-panarahan'ny hetra amin'izao tsika amin'ny teny zao dia mba hita ao anatin'ny ataontsika hoe karazana hoe système d'information géographique zany dia hita ao anatin'izay système zay hoe iza ny ataontsika hoe mpandoha hetra efa ara-dalàna, iza ny olona tokony handoha hetra fa mbola ataontsika hoe ao anatin'ny informel fa zay zavatra zay moa zany dia ataontsika hoe asa tsy vita vetivety fa mila fotoana ihany koa zay fefanatomboka. Noho izany mbola izay mpandoha hetra ihany aloha izany no potserina misimisy kokoa amin'ny ankapobeny ny 7 isan-jaton'ny hetra miditra amin'ny fanjakana no avy amin'ny sehatra tsy miankana. Raha ny loharanom-baovao azo manodidina ny 3 hetsy sy 3 tapitrisa ny sehatra tsy manara-penitra eto amintsika izany hoe tsy mandoha hetra ara-dalàna. Raha tsy hivona manodidina ny 3,704 faingo 2 miliara ariary ny fampidiran-ketra ny taona 4,20 ka ny 4,12 isan-jaton'izany no vola azo noho ny fandoava-ketra anatiny na ny impôt intérieur ary ny 5,4 isan-jato no avy amin'ny faditseranana. Tsy ny fampidiran-ketra ihany moa no ahitana olana eto amintsika amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ny fahatarany remboursement ny TVA na ny fandoavana ny vola any amin'ny tahirim-bola-panjakana. Nisy araka izany atrikasa iarana amin'ny CREDAF na ny centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales ivondrona ny firenena 30 amin'ny kontinanta 4 aritra 3 andro ny atrikasa izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tanjona ny amoahana guide ahafahana manafaingana ny fandoavana ny TVA fanampanazavana. Dia misy fotoana moa zany hoe nisy olana ny fanaovana ny remboursement na TVA fahatarana fanaovana ny remboursement na TVA dia ataoko fa tonga amin'ny fotoana ihany koa ty atrikasa ty zany mba hijerevana hoe ahoana no mety ahafahana manao remboursement na TVA angakaingana kokoa nefa ao anatin'ny sécurité satria fantatritsika tsara fa vola-panjakana ny TVA zay ho averina dia ataoko fa mba misy ihany koa zany sécurité atao anatin'io dia ao anatin'izay moa le fanaovana ihany le hoe analyse de risque zany analyse risque ny mahakasika ny hoe fanafainganana ny procédure fanaovana ny remboursement ny TVA nefany jerena koa le sécurité amin'ny alalan'ny analyse risque. Famelohan'ny vadiantsika any amin'ireo vaovao ara-tsosialy dia manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Rasoa Mananoro Lalao, sekretera jeneraly ny Fisemare na ny firaisambe ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire miarabanao. Miarabanao Ramatoa Oliva ary miaraba koa ny mpijery ny vaovao eto amin'ny Cool TV ary misaotra ny nareo nanasanay syndicat Fisemare. Ny antony atongavany eto moa amin'ity takariva ity dia iresaka momba ny ady tany sy ny fandrodanana ny foibe toeran'izy ireo hoe ny ankady fotsy fantaniana voalana avy hatrany sady fampiatsahivana ihany koa aniza moa le tany izay misy ny foibe toeran'ny Fisemare ny ankady fotsy dia inona ihany koa ny zava-misy antony le ady tany. Ny zavatra tianambara aloha dia io tany io dia tanin'ny commune nomena ny Fisemare anorenana trano fobetoerana tamin'ny taona 1970. Raha izay zay ny momba ny fanomezana ny tany zany dia ara-dalàna satria nanaraka amin'ny ara-dalàna rehetrarehetra zany ny fanorenana sy ny nafahana nipetraka tao.
tatyoriana mbola nangataka tamin'ny commune ny fisemari hoe mba ho avadika amin'ny fisemari amin'izay ny tany tsy totosa moa zany zavatra zany na dia finitelo natao azy toy ny vakimbaratra izahay tamin'ny volana avrily teo rehefa nandefasany vady tany taratasy fa tokony ala amin'ny trano fa efa lasa ny andriamatora fiditsonina ny trano ny tany ary efa voavadika amin'ny anarany ary novaina ny anaran'ny tany teo zany nanoloan'izay zavatra zay dia nanatona ny tao amin'ny commune zay dia niona tamin'ny PDS teo tamin'izany fotoana zay nilaza kitsirano fa mbola ny commune ny tany raha ny taratasy ampelantanany raha teo moa zany dia efa namafisiny ny commune hatrany teny amin'ny tribunaly tamin'ireo fiteny zay napetrany izay ihany koa no entiko an'izana an'ilay izy hoe inona avy zany ireo dingana efa nataonareo ka nahatonga tany amin'ilay hoe fandrodanana an'ilay trano raha izay moa zany no fipetraka ilay izy dia tsara apetraka atsahivina eto fa tribunal de référé zany no nitondrany ny fitorinan'ny fisemari tany izay nangataka ny hoe analana nay tao sy ny fandrodanana ny tany tamin'ny 20 jolay teo zany no mivoaka ordonnance taon'ny première instance io ordonnance de référé tsy minute zany hoe mivoaka maraina ny didy ny ariva tonga ny vady tany mialinareo hoarodana ny trano voasakana avy trano moa izy io tamin'ny alalan'ny fanaovana appel avec défense nataonay taorina ny fitsarana ny raharaha tao nanaovana tamin'ny fanohanana zay natao zany dia namoaka ny premier président ny cour d'appel fa ahato aloha io ordonnance de référé io satria tsy ara-dalàna ary raha teo nisy ny fangatahan'ny fisemari sy ny commune ny fanafoanana ny fifampivarotana nataon'ny PCM tamin'izany fotoana ny tany tamin'ny niara fitsonina George zay zany ny procédure nety natao dia nafahana nanohanana le fandrodanana ny kasaina tamin'ny volana jolay taoriana io dia mbola lasa indray no nandefa izy pourvoi en cassation an'io ordonnance navoaka io dia zay niandrasanay mémoire ampliatif fa tsy tonga mihitsy mandrakizao dia nangataka suspension an'io ordonnance io izy dia io no nomeny ny premier président ny cour suprême suspension izy dia zay no nafahany anao an'io zay tsindrina itsara eto fa ny fitsarana ambony mbola tsy nilaza tsy mbola namoaka didy mikasika an'ilay annulation mbola tsy nivoaka dia zay zany mahatonga anay hoe tsy ara-drariny ny fandrodanana zay natao tamin'ny tranonay amin'izao fotoana izao moa efa mirodana ny trano efa nientina tamintsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao koa no mahakasika izay inona ny fepetra ho raisinareo manomboka eto dia inona no mbola antenainareo ambadika izay fepetra ho raisinareo zay ny fepetra aloha zany voalohany indrindra dia ny fangatahanay amin'ny fanjakana malagasy ny fanajana ny lalàna ny fahalalahana fampiarana ny fahalalahana syndical eto Madagasikara satria zahay araka ny efa lazainay dia efa nametraka fitoriana tany BIT ary efa eo am-pandiniana ireo zavatra ireo ny any ary ny inoko fa efa mahalala an'izany fitondram-panjakana zay raha teo efa nangataka fionana tamin'ny filoham-pirenena nangataka fionana tamin'ny ministre ny aménagement du territoire zay voakasika mivatana amin'ny resaka momba ny tany io ny tena zavatra katsahanay zany dia ny amoahana fepetra aingana kasika an'izao zavatra zao fa tena famitihana ny syndicat eto Madagasikara le izy zany hoe ny famoahana didy aingana mikasika an'ireo procédure mbola mandeha ary ny angatahanay dia mazava ho azy fa ny amerenana ny tany amin'ny commune ary ny ahafahanay mamerina aminay ny tany dia tia hanerenana Andriamatora Fiditsonina George amerina ny tranonay
Amin'izao fotoana izao moa raha ny fantatra dia efa manana ny foibe toerana vonjy maika ny Fisemare eny Akadivato eny dia endray izany ireo mpiasa izay mila izay asa iarana amin'ny Fisemare izay no manatona. Eny tompoko. Vonjy maika tokoa ilay izy satria raha mifantatra manoloana ny fandrodana indrindra tsisy fiomanana mihitsy dia misaotra ny olona nafaka nanampy dia lazaina zany le izy fa eo Akadivato eo amin'ny aty Akadivato ambony amin'ny arian'ny bus io akaikin'ny lycée ASEM dia somary mbola iverenako kely ilarako tsiny aminao io fivarotana tany io zany aminay tsy mazava ary izay mieritreritra fa tokony hisy mihitsy zany fionana tabatra boribory irahan'ny commune ny domaine ministry ny asa satria ny ministry ny asa dia lazaina eto fa isaoranay manokana fa tena nanampy anay betsaka tokoa dia irahana koa amin'ireo conseil municipal tamin'izany fotoana zany tamin'ny 1999 raha anonona manokana ny anaran'ny madame Lalatine Ravolomanana izay niaraka taminy Andriamatoa Gira Zanamasy sy docteur Rabotsaondra izay efa nifanatona taminay tianay mihitsy zany mba isin'ny latabatra boribory fa ohatran'ny voatakotako ny herin'ny vola ny fahamarinana eto Madagasikara. Mbola maro dia maro moa no azo resahana mahakasika izay fandrodanana ny tranon'ny Fisemare izay efa ny fotoana ananantsika ihany koa somary fohifohy iverenantsika ao anatin'ireo fanadihadiana atao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany ny mahakasika izay makasitraka fenanao ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao. Misaotra indrindra tompoko ary dia makasitraka ny mpanaraka ny vaovao tompoko. Eo amin'ireo vaovao sosialy kosa indray no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao Mahamasina sy Esplanade Analakely no hisy ny bazary de Noël amin'ity taona 2024 ity. 20 andro ny faharetany izay hanomboka ny 20 Desambra hatramin'ny 7 Janoary 2024. Ihena ny vola alohan'ny mpivarotra manofa toerana mandritra io fotoana ny bazary de Noël io araka ny fanadihadiana iarahana amin'ny Mikael Ramarla. Izy aloha mety misy fiatraikany satria lasa mitobaka be ilay mpivarotrako satria na ny lalana zao amin'izany mety ho bloqué dia tsisy olona hividy tsony aty ohatra fa tiantoka raha tsy mivongy ny lalana dia efa tsisy metsena aty raha vao tapaka ty arabe ty. Mbola tsisy aloha fa renay sosio fotsiny hoe mety hisy fa tsy hainay na tena hitombona izay na hoe hatramin'ny 5,000 ny ofan'ny toerana asiana tsena mandritra ny bazary de Noël amin'ity taona ity raha toka 5,000 ny lafo indrindra tamin'ny herintaona. 2,7 raha tsy ahivina ny tsena iray omena mpivarotra. Eny Mahamasina sy eny amin'ny Esplanade Analakely no isan'ny tsena krismasy ary 790 ny mpivarotra andrasana. Ny faran'ny herinandro izao kosa no hanomboana ny famaritana ny toerana ho an'ireo mpivarotra ireo. Mbola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpivarotra ao amin'ny firaisana voalohany. Ivondrona amin'ireo toerana roa eo afovoan'ireo vohatra ireo araka izany ny bazary de Noël. Hatreto tsy mbola nahazo ambalina hoe Rahoviana no hanomboka ny fanadiovan'ireo toerana andraisana ny bazary de Noël ireo. Ny alarobia izao kosa no anivon'ny commune Antananarivo no hitondra fanazavana ofisialy mikasika ity bazary de Noël ity raha ny loharanom-baovao. Eo amin'izay lafiny sosialy izay hatrany faritra Androy, Anosy, Atsimo Andrefa na Ambovombe no tena ahitana ny tsy fanjarian-tsakafo ary olona mahatratra 2 hetsy hatramin'ny 5 sy 3 hetsy no miaina izany any amin'ireo faritra ireo. Olona 7 isan'andro no maty vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny distrika Ankazoabo. Hatreto ireo fikambanana tsy miankina sy iraisam-pirenena no manatitra fanampiana any amin'ireo faritra ireo. Tahaka ny hetsika samihafa izay fahita tato ato tamin'ny tambazotra Facebook. Hetsika iray entina anampiana ireo manana olana ara-tsakafo any Atsimo na ny zaza vao teraka hatramin'ny 12 taona ny hetsika selfie hashtag Zazagasy ataon'ny fikambanana Compassion Madagasikara. 500 isaky ny sary iray no ho azo amin'ireo sary alefa any amin'ny Facebook ireo. Ny faritra Ambovombe no anomboana ny fanomezana ny fanampiana ireo zaza ireo amin'ny fiatombohan'ny volana Janoary ho avy izao. Ny farany volana Desambra kosa no farany fandefasana sary fanampanazavana.
faritra Ambovombe zany a dia district any Ambazoa izay ny tena anaovanay descente ngeda be moa zany le siota dia tsy afaka hitanay daholo fa anankiray ny afaka sahanay dia izay no safidinay dia zavatra tena hita tany a dia tena mampalahelo satria tsy vitany hoe tsy mianatra ny zazana tsy milalao fa sady efa tsy misakafo tena na rano raha tsy misy ny olona rehetra mihitsy moa zany tratra an'ilay izy fa zaza ihany karakaranay dia manomboka voanovoanay ka hatreo amin'ny 14-12 ans eo no raisinay. Fikambanana iray ahitana mpikambana 12 manao hetsika fanampiana eto Antananarivo ity fikambanana ity ary izao mitondra ny fanampiana any amin'ny faritra atsimo izao. Eo amin'ireo vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ny an-trano teto Madagasikara omaly ny lalao mandroso ny fifantsanana amin'ny fiadinany amboaran'ny Afrika amin'ny baolina kitra anaty efitrano, iadinany tapakila hiatrehana ny lalao famaranana ho tanterahana ny kapitaona Afrika atsimo ny 5 hatramin'ny 4 aprily 2024. Taoriny Antsapaka dia voalahatra fa i Mozambika no iona amin'ny Madagasikara amin'ny fifantsanana voalohany. Resy tamin'ny isa lavitra 7 no iray moa ny Malagasy tamin'izay teo amin'ny lalao mandroso totosa tetsy amin'ny lapany fanatanjahantena Mahamasina izay fanadiadiana. Isa fitonoray be zao omaly nanamitsana ny Mozambikanina ny ekipa pirenena malagasy nadritra ny lalao mandroso ny fifantsanana amin'ny fiadinany amboarana Afrika amin'ny baolina kitra anaty efitrano tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Hatreo pelana sasatra dia efa nitarika tamin'ny 3-0 ny Mozambika. Baolina tokana nampidiriny Loma teo amin'ny minitra 1:20 kosa no nanome io isa ray io an'ny malagasy. Tamin'ny ankapobeny dia hita fa mbola tsy voafen'ny malagasy aloha ny baolina kitra anaty efitrano raha inendry dalao omaly no angalana fehiny. Tsapany mbola tsy fahampiana teknika sy paikady entina noerana ny Mozambikanina. Fanampiny io ny fitavozavozana sy ny tsy fahaizana mamono baolina teo amin'ny malagasy tamin'ny lalao tosa omaly teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina iny. Penalty 3 no azon'ny ekipa pirenena omaly saingy tsy nisy tafiditra tanaty arato. Voalohany tamin'izany teo amin'ny minitra 20 izay ny Dakany Angelo. Ary nanaraka an'io ny penalty roa samy tsy nisy voatsara ny Badio sy Rojo teo amin'ny minitra 5:30 sy 7:30. Indrindra tanteraka ny fanafiana ho an'ny Mozambikanina ary isan'ny tombony ho azy ireo izany ankoatra ny fanamafisana ny lafin'ny fiarovana omaly. Ankilan'io kosa nefa fikoropahana no hita betsaka tamin'ny mpilalao Barea Futsal indrindra tanatin'ny fizaram-potoana faharoa. Le izy ngambany hoe trakiva voalohany le izy betapelezaka nanao ny drafay fa arak'izay hoe l'expérience nanatao kokoa izy afaka concrétiser. Par contre raha zay somary ny sambany dia somary taitra kokoa raha azy dia nazo occasion dia zay somary olana kely tako hoe azo amboarana ngambany amin'ny lalao miverina. Manoloana iny voka-dalao iny dia atogoavana no miandry ny ekipa pirenena malagasy amin'ny lalao fifantsanana miverina amin'ny fiadinany amboarana Afrika amin'ny baolina kitra anaty trano arak'izany. Ny 17 volana Desambra moa no anatanterahana io lalao miverina io any Maputo. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao ireo maresaka iraisam-pirenena vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana natao tany Venezuela. Nahazo maro anisany antoko-panohitra nahazo ny seza eo anivon'ny parlemanta 7:20 amin'ny 17 amzato atsy Libia. Ravamaina hatreto ny fanelanelana ny dingana faharoa nataon'ny firenena mikambana eo amin'ny mpitondra. Malona izany mahazo vahana ny fifehezan'ny vondrona islamika ny faritra miditra antsehatra amin'ny famerenana ny filaminana ihany koa ankehitriny ny zanaky ny colonel Kadhafi. France 24. Any Amerika Atsimo nahazo ny maro anisa omaly tao anatin'ny fifidianana ny antoko-panohitra teo anivon'ny parlemanta vato miisa 7:20 amin'ny 17 amzato. Lamina amin'ny ankapobeny ny fifidianana voalohany tao anatin'ny 40 taona nandalovan'ny Venezuela tao anatin'ny krizy ara-toekarena. Firenena izay isany mamokatra solitandry saingy mandalo olana goavana ankehitriny. Ny totongana ny vidin'ny solika tsy mbola voahodina amin'ny tsena ka nampahazovana ny firenekafa izay manana solitany toa azy ary manana rafin'iry. Zava-misy ankehitriny kasain'ny filoha Nicolas Maduro aendanja ny hery ahafahan'ny parlemanta manapa
nanapa-kevitra amin'ny raharaha politika izy ireo izay anomboka hiasa ny 5 janoary 2024 ny olo-pirenena Etsekilany manantena fiovana ao aorian'ity fifidianana ity. Atsy Liby ny ray apadimin'ny faritra amin'ny sistany efa fehezin'ny vondron'ny fanjakana islamika amin'izao fotoan'izao raha nitatitry ny firenena mikambana. Manana jiady 2 hatramin'ny 3 izy ireo raha ny 500 amin'izany no ao Sirta izay toerana namonoana ny Muammar Kadhafi efa taona lasa izay rehefa eo ambany fifehezan'ny fanjakana islamika tanteraka na ny seranam-piaramanidina nanomboka ny volana May lasa teo aza. Any amin'ny 700 kilometatra miala ny renivohitra ao Tripoli no misy azy ireo. Elana faharoa avy amin'ny firenena mikambana no nomanao ny fampihavanana eo amin'ny mpitondra roa tao Libia amin'izao fotoan'izao saingy tsy mbola nivany krizy politika ary mbola tsy nisy vokany izany. Manjaka ihany koa ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra avaratra ka voatery nidrantsihatra ny tafiky ny firenena mikambana. Ny zanaky ny kolonel Kadhafi Saif al-Islam izay manana miaramila matanjaka ihany koa ary ara-dalàna no nananganana izany miady eo amin'ny fitakiana amin'ny famerenana filaminana. Manoloan'izany mbola tsy sahy manakana na namoaka mandat d'arrêt international an'ity zanaky ny kolonel Kadhafi ity aloha hatreto ny firenena mikambana. Mbola tsy mahavita ihany koa manohitra ny herin'ny vondron'ny fanjakana islamika misy amin'izao fotoan'izao. Indry kosa ho fitinina aminao mialoha ny tena amaranana ny fampahalalam-baovao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity fanambazana volatra amin'ny iray tapitrisa ariary isaky ny mpifidy vaventy tsy fahafahany seny manasazy ireo rehetra mandika lalàna mialoha ny fifidianana tsy mbola nisy ny fifidianana tahaka ity hoy ny mpandinika politika maro ankehitriny. Fa ina ho faty ny orinasa mpitaterana anabakabaka malagasy Air Madagascar mienatra amin'ny 70 isanjato ny tsenany Airma dia nanivon'ny mpikarakara sidina na anatiny na iraisam-pirenena. Eo amin'ny herintaona katroka eo kosa teoria ny nandranany Madagasikara vokatra eo amin'ny tsena Amerikana Goa, folo ihany ny orinasa manondrana entana makany Etazonia. Dia ny farana hatreo indray tompoko kilasy tompoko vavy ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity makasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Soca vitre en Outapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soca vitre en Outapénac, 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée habilitée par l'État, diplôme Bac+2 à Bac+5. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Fiara bidoavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Tadidio fa misy ny garantie sur service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier, Soca vitre, Yarif Center, GSI, université habilitée par l'État, Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, nanolotra nao teo ny vaovao. Salon de beauté. La campagne électorale pour les élections sénatoriales, les plaintes affluent.
Les pressions en tout genre que le parti CENI a interpellé le chef qu'une sanction. Pas de fusion, pas de retrait. Le mot d'ordre lancé par Nicolas Sarkozy a été adopté par le bureau politique au siège du parti Les Républicains. Une hausse des impôts et de 200 salaires à Madagascar ne suffit même pas à faire vivre les employés. Après plusieurs semaines d'hésitation. Pas de fusion, pas de retrait. Le mot d'ordre lancé par Nicolas Sarkozy. Après les chefs d'État lundi dernier, c'est au tour des ministres des 195 pays de rentrer. « 033 11